fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Fatriny voninkazo ireo anome aina ny tantara edasiliva miaraka amin'ny falsy sinèse tovorazana mamonjy no nandray feo anjariliva no manatitosy Wai, to iry fa inona no ataonao aty? Ary mba inona koa no ataonao aty? Mitady ravinahitra eto Frantsa ka. Ianao manao inona aty? Toraka izany koa ka mila ravinahitra aty. Mbola be vazivazy ihany ty ianao aty rery a. Izay marina moa lazainy. Zao manana orinasa ray izay mantsy mpanondrana sy mpanodana an'ireny hazandrano ireny any Madagasikara any ka. Izay no nahatongavako eto. Satria navao fanarana amin'ireo mpandragnitako aty indray fa ono eo kosa mba manao inona aty? Miasa aloha eto de manambadika hoe sato izany nahoana izany aranao eny manambady ry ara izay no tianao fantatra koa fa ono maninona no felinao azy zany fa nga mahamenatra hono izany manambady tsy izany akory fa oay aleo aloha andery ery fa ino ny sobafiko lasa aloha fa velome fa naninona ary saloha iny ary inona ary ny tena nandosirany tena misy antony zao ka marina mora nitodika akory izy inona ary no ataoko tsy aloha ve arahana sy aliany any aliany rangahy de hito ihany zay teo andy manana lay izy heritsainy alarery andoranga ndry ary to mbola hery ihany fenao ve tsy efa nitenenina sa inona ihany nitadiavinao tsy mitady na inona na inona aminao ary saloha tia resaka aminao fotsiny aiza ve de efa tia tany lavitra toy izao de mbola ifampiavinao tsy mbotry ny araka ihany de atrisa ve vo ifanary ka tsy azoko hoe inona indray ary mbola tianao resahana amiko tsy ampianao ve ny fampiarabantsika teo eny saingy noho ny mahampinamana antsika de mba tia resaka fotoana foy aminao le ahy indrisa nefa rery fa tsy afaka anao an'izany tsony efa manambady veloma ianao fa ino ny vadiko de mahagaga tokoa ny fiovan'ny olombelona sa rehefa tafita ve de manao toy izany eny efa manambady vazaha tokoa ve moa zany ny teny hoe tsy mbotry sy adrisa tokoa tsy miara-matory ary ombo mahitsy le lafiny namany tsy maninona rangahy ataoko fanotry raha hoentina miezaka amin'ny fiainako ny zavatra toy izany Ny fanapakevitra fa saloha inge efa intelo zao androany ny antso teo miandry ny valitenitsika hono izy ka miankina amintsika roa ihany re zany fa tsy hoe ny fanapakevitra rery fa mba efa nanahoana aloha nefa ny fandehan'ny fiainana any aloha zao izy aloha laza fa mba efa niova kely indray le toera tsy zakabe nazo azy teo aloha reny taona anjary ty azy indray hono le zobavy ny tena makahala azy mafy iny ary tsara kosa nge zany ka tsy efa ilamina amin'izay ve zany zareo any eny mety ho izany tokoa saingy hoe ahoana ndraika manao ny sao mba misy hevitra hafa indray ao ambadiko izao fiovana tampiko zaoko zany
teo alolo teo mantsy nge izobaviny mihitsy ny tena nakala azy mafy mihitsy ka ngamo miara-mipetraka amin'ny zareo le zobaviny ka mazava ho azy satria raha araka ny filazany saloy dia mbola tsy manambady izobaviny io ka zay nge le ratsy zany ary mba olona efa mahalala an'izany andro misy teriniky nefa dia manaiky ny ratrana amin'ny fianakaviana ohatr' izany ka mbola tsy vita kosa nge hono ny trandro zareo fa manitikitika ny saiko ary sanda dia zao oe tsy fantatry ny vadiny saloa mihitsy ve zany toetra ratsy ny anabaviny zany aiza moa nafantarany an'izany rado raha fantany ve zany dia tsy mba ho teneniny ny anabaviny tiany nge ny saloa iny kanefa dia zao mitondra zioga tsy fidiny zao saloiko to tsy fantany akory kanefa ne dia avamy mihitsy zany ny olana raha azoko tsara ny fandeha eny aleo aloha zany hijanona any fa saloa mihitsy ny tokony ho jerentsika zay anavotana ninona amatsika iny ny tokonyhoverintsika sady mety mba hitantsika vokatsoa nge zany vokatsoa ery sanda ary vokatsoa ohatry ninona ka tsy azoko zany koa ve dia tsy azonao ka tsy azoko ako tsy maintsy hanampy antsika foany saloa raha toa any aminy zanatsika dia mety ho afaka amin'izao fahatrana mainjady amintsika zao tsika moa zanatsika aveo zanatsika ihaniko zany tsy hafantatra atsika iny rehefa lehibe ary indray ny tsy takatra lahy zany ary tena ilaina ihany ka ny hevitra tony vehivavy tony fa tsy azo ambanina velivelika ka hoana ny hevitra ao ka aloha sa raikitra zao aloha aty ihany ianao no miteraka sany ny amantsy hoe aloha tonga dia alamina teny zao sao dia aveo indray vao hifanipaka ny hevitsika aty ihany ary no miteraka ka fa isaloha fotsiny nao farantsika ho avy aty izy raha teo nge fa voninany amin'izany aiko raikitra nge zany dia ianao ihany no milaza aminy fa manaiky isika rehefa miantso izy zany satrakiry malala hafa ihany ao ampivady mifanarady-saina saloha tonga soa eto tanindrazana indray misaotra elaka izay tena ela zanonareo raha tsy toy reny vazaha reny mihitsy aky niendrika rendretiako kiry sanda dia efa mahay miresaka iry marina ngeka izany jereo na ny fomba fiakanjonareo aza fa dia vazaha ajanoneo loka iny fa ny antondihako dia no le resaka ny fanaovantsika tamin'ny telefona iny eny efa raikitra nge ino ahy miandro ny fotoana aterahako sisa dia mananjanaka nareo saotra betsaka kiry sanda fa tena namana tokoa ndre matoa mahafoy zava-dehibe toy izao fitiavana tsy mihoatra noho izao tsy misy isorana ky izany ry saloy zay mba kely ny nanako ihany ange ny zaraiko amindry ataona moa fa zay ihany no mba azoko anampianandry zava-dehibe ky izao ry sanda fa tsy kely araka izany filazandry izany ny fiainako ray manontolo mihitsy ange ny navotandry zaza ngamba tsy hahavalan'izao ataonareo izao mihitsy fa ngaky mila valony koa zany sanda ny vatolampy aza nge hoana raha nanao sora menaky mainka ave fa zava-dehibe toy izao kosa ve tsy hisy valony tsy mety kosa ngambo zany ka asandry fa any aloha dia ampitavana tanteraka kino anaovako an'izao iny mahalala an'izay tokony ataoko akia sady tsy misy ahina fa efa ny fanarahana mivady mihitsy zany fa irado ato tsy mba eto nakaiza izy angamo iny mipetraka firy eto mbola mitohy foana ngeka ireny asa nataony tonona hitantsika andry zareo tany Tomasiny reny mbola mitety faritany foana hatramin'izao kindringa tsy mba manaraka azy talolo tamin'izany mbola tsy be voka be toy izao dia mba mandeha ihany saingy izao aky efa tsy afaka tsony fa tokony horoviana tokoa moa zany izao ny fotoana aterahandry raha ela indrindra ngamba dia eo amin'ny tapabolana eo sisa dia ho teraka kosako ka raha izany ange zany aky dia tokony efa iomana amin'ny fitaovana rehetra tsika dia izao izay aloha ny tokony ho izy kanefa zay nge ky ato izao tena ao anatin'ny tsy fananam-bola mihitsy efa milaza amindry fa aza miasa sainany amin'izany ho andry zay ahatsara ny fiterahandry fotsiny eritreretina anjarako ny sisa rehetra dia misaotra andrikiry saloy ina no isaorandry amin'izany adidiko ange izany tafiditra ao anaty vovo ny trondro fa izay fahaizako mandamina ny programako sisa ho tafita ihany ve zay
mba hitovy amin'ny olon-drehetra zany tokoa le hoe rehefa mety ny atao na ny sobakakaza mampidi-drano ketsa. mba toy izay ihany moa ny fiainantsika ary Sanda kanefa dia efa sahirana mafy mihitsy vao tonga amin'izao toerana izao ko. Eno efa tsy lavitra antsika amin'ny fahasambarana fa sika koa ny varim-bariany lavitra ka tsy nahita ny ambanomasoko. Hitako fa zao ary Sanda dia ahoana tokoa moa izany mety ho toy an'izao ka aza matahotra ianao fa ahoana ka vao satatra mbavarano ange ireo vilasy orinasa nomeny antsika ireo fa mbola ho avy ny manetsa be zany mbola andefa vola ho antsika koa izy isam-bolana koatr'izay ka inona ntsony ory antsika fa zao mijanona eto anilako foana amin'izay ianao fa tsy mandehandeha intsony sa ahoana izay indrindra fa hono aloha ka metra-pialana amin'ny asako ange zany sa ahoana ka nahoana moa raha mametra-pialany efa ho tafita ange tsika izao ho afaka mivahoan'ny entreprise amin'izay fa mba hizaka orinasa antsika manokana kosako. Marina aloha zany Sanda fa zany hoe oka aloha tsika mba tsy tompo-teny fatratra ny amin'izany fa tsy misy mahafantatra ny apitso ange solady ny antenay tsy hitaka nefa ny antanam-botsitra mbola misalasala ihany ve ianao asako tsy matoka ny saloha ve ianao namako efa fatriny ela nge ka fantatro tsara tsy mba ty ilaingalaingy zany iny sady tsy mba mahay mivadibadika zany rehefa nilazainy iny fa zavatra ataony izay dia tsy maintsy taterahany avokoa. Eny ariko efa tokisanao izany ko zao kehitriny zao ihany dia ametraka ny fialako any amin'ny entreprise ary tsy izay moa no lazainao fa eo no milolalola eo mandeha naingana fa sao misy vaovao tonga eo ihany eo tsy maintsy sika roa mantsy miaraka maka ny volany amin'ny banky tsy hoe lafa aza matahotra ianao lasa ry aloha hita daholo ihany zavatra mikarakara teto teto izy aloha mahafapo raha amin'ny kapiteny satria nahita vasana manaiky miaraka samitra any mino angamba fa androsy bebe koa teo amin'ny loha amin'izay ny orinasako ndre arinona daholo le tsy olona mitangory le tsy moron-dranomasina rehetra zany aleo ny mahanatiny zazy mitrano ohatra ary toa misy olona ifampitazomandry zareo nka ho zany fa maninona ary maronda aleo rangao tsy mireneny mihitsy marina tena saloha io fa ahoana ary fa isiny aleo rangao hidirako tsy haito mihitsy avelao fa azatazononareo avelao ao saloha fa iny ty ataonao ty adala ve ianao to ery vonjeo ary ery fa maninona ianao aingana midira aingana atao anatin'ity taxi ity aingana zao ry ery ndry za ve ny tokony anontanyinao sa za kosa ny tokony anontany ianao ka tsy misy tokony hidiranao ny fiainako avelao tena lasa adala ve ty saloha ty sa mifoka zava-mahatomely efa lamody ny tanora mantsy zao mifoka n'ireny zavatra zany nefa naty izany aza ve ty saloha ve ny nanjary mivadika oatra zany tovavy tsotsotra ihany nahafantarako azy ty hatramin'izay avelaonao aho ary ery fa etsoko vonjeo eo nge ianao samy mitady an'olana ianao marina mafy tsy vono sainy ty finona raha ny zavatra mitrangy ary inona koa ny tokony ataoko manoloana zao ty zavatra zao
sa hoetika any amin'ny hopitaly ve sa hoana re? De efa milaza aminao aho fa etsoko vonjeo eo ianao raha mbola mitazona eo ihany a. Avelao ao a. Tena misy antony mitsoka. Saingy tsy mahazava amiko mihitsy aloha izay tena antony. Sa kosa ve ny sainy sa aloha ny vodiny? Ary mba aiza raha ny vadiny? Sa kosa tsy niaraka ary zareo? Dia ho sanatry niady mivady ve? Tovovotra be amin'ny mantsy ny akanjony saloha ary na mipoketra raha toa tsy ny tanany akory. Ny volony amin'izay misavorita ny endriny misafotofoto tsy hita hoe ahoana. Tena lozy tia marina. Inona re no ataoko? Tsy aloha ve tonga dia miandro taxi dia hoentina any amin'ny hopitaly ty. Taxi! Taxi! Iza ny miantso anao an-telefona teo sanda? Dry, ary toa mivalo arika be koa ianao ka fa misy inona ry sanda? Loza rado a. Marary any amin'ny hopitaly ho saloy amin'izao fotoana izao. Tsy mahatsiaro tena. Toa hoe voadona mafy anga hono ny sainy. Fa naninona ary aiza ny zazakely a? Tsy fantatro mazava re e. Ahoana le nanazava koa nge tsy dia nanam-potoana ny resahana firy fa laza izay fotsiny dia tapaky. Tsy izay ve tsika vao tena ho very sanda? Aza hitako ka niaran-doza ry zareo ary raha sanatria koa ka maty ny zazakely. Aza miteniteny foana re rato a. Ataonao fa moramora moa zany. Ka inona ary nahatonga an'izany? Olona salama tsara zao saloha ny ala teto amintsikako. Samy mametraka fanontaniana toy izany daholo nge isika izao e. Fa nahoana ho raha miezaka ianao rato miantso an'ilay olona teo a. Eny ary andraso fa hiezaka iantso azy ary aloha. Atao vaingana re rato fa tena mampitaitaina mafy mihitsy nge izy zany e. Eny ho ahy vetivety eny ahy. Nanahoana hono ny zazakely? Dia tsy fantatra mihitsy ny sanda n'aiza ny zazakely. Fa saloha efa lasa dala teny an-dalambe no hitaniry dia nentiny tsabonany amin'ny hopitaly any. Very aho zanako. Tena torany tia marina. Sanda! Sanda! Tena tsy mahatsiaro saina mihitsy. Lasolo kosehana ka. Lasolo kosehana. Sanda! Sanda! Io eny fa nisokatra ka. Aiza zany? Eto anilako eny ianao e. Zanako rato a. Very a zanako e. Oka aloha sanda. Mbola tsy fantatra mazava nge izay tena marina sanda. Ahoana nefa nahafantarantsika marina e. Iza no ilazan'izany amintsika? Ny toerana ty tsy akaiky akory dia inona natao rato a. Very ny hevitra ry sanda. Tetika rivo ty ka maty ray alina tsikako. Nanatena tombony kanjona tombony. Ka hevitra ihany nge zao nahatonga an'izao e. Sarery ve nomenao tsiny amin'izany rato? Hitako. Fa na raha tsika nge zany tany am-boalohany e. Saingy raha tsy naporosianao mafy a tsy nihiditra velively tamin'izao. Izao anefa no ka ao an-tsainao rato a. Ny akoho maty nge ka eran'ny mpivady ary ny omby maty eram-pokon'olona. Ka moramorainao nge izany sandy. Ataonao fa avelako moramora moa zao zavatra zao. Ka mitovy ihany nge ny fahavoazantsika e. Ka zarery zany nomenao tsiny zany? Eny e, dia ho hitantsika eo ary zany. Asanao e. Mahazo manao izay tianao atao koa nge ianao fa rehefa hidika ao aty amiko rery moa zao raha zaoko. Ndeha mangy ny salohe aloha. Zay isona manahoana na manahoana. Dia mba inona re noentiko azy mba hafalifaly azy? Hitako ny hevitra.
izy iny moa to tia voninkazo ihany sady izy akoa moa vehivavy tsy tia voninkazo papakarangana hevitro fa hividy voninkazo etsy dia iny mety ko azy toko fa mba hahafahy azy ko sangamba izay ary izy moa no mahita fa mba mety ahatsara ny fahasalamany azy zany nefa karazam-boninkazo toy inona reny mety ho tiany za koa moa ty tsy mahafantatra izay tsara amin'izy itony aleo raha ngazy azo keto fotsiny no vidiko dia izay azo reto ny voninkazo ary aleo amin'izay aloha hitsofoka ato amin'ny hopitaly ry ka tsy efa isaloha ve mitsangana eo ambany lavarangana io ary efa mba miramirana ery kosa nge izy zany aleo tonga dia atomokeny sady ateraterako tsara toy izao mihitsy reto voninkazo reto iny kosa iny fanitsikana sady tamin'ny manantonako fa ahoana izao saloy manahoana ianao ery fa ngainao mbola eto Paris foana eny mbola eto aloha hatramin'izao ka ary tena tsy tsaroany mihitsy zany fa za foana nikarakara azy teto tena verisaina tokoa izy zany hatramin'izay fa angamba izay vao miverina fitadidiny dia roviana zany ianao no andeha tsy mbola andeha aloha ry saloha raha tsy efa sitrana somatsara ianao raha tsy efa sitrana somatsara fa zanga moa narary ary to lasa saina be indray ho azany ianao zany reto aloha voninkazo dia andao iarahantsika mametraka ondofandrinanao ahoana tianao reto tena tiako be mihitsy ry ery rosy fotsy sy mavokely ary ianao mahay mifidy tena tsapako izao fa manomboka miverina ny sainy saloy satria fantany fa rozy reto ary fantany hatramin'ny lokony tena isorana an'Andriamanitra lehibe fa nahatsara azy tokoa izay voninkazo zao sika vao afaka miresaka tsara amin'izay ry saloha fa izao ianao vao sitrana somatsara ka dia ara-baina fa tafavoaka ny hopitaly indray saotranao aloha ry ery tamin'ny nataonao tamiko rehetra indrindra fa reny teny amin'ny hopitaly reny raha tsy ianao angamba dia tsy ho toy izao tsy misy isorana akory zany ry saloha fa izay azoko natao eny ingeny nataoko fa efa miresaka an'izany ianao ka mba manontany ianao aloha hoe ahoana moa zany na tonga n'ireny zavatra nahazo anao reny zavatra nahazo eny iny aretina nahazo anao tampoka iny mety ho tsaro anao ihany ve ny tsaroko farany izao rery dia nionanay sanda farany Madagasikara ary nahatongavanao teto Paris ve mety ho tadidinao ihany nga moa tsy hanao fianarana akory nandehanao keto mariny ihany tokoa ny filazan'ny dokotera fa efa ely ny aretin'iny nitaizanao fa iny izy vao mihetsika mafy fa aretin'inona moa no nahazo ary ery aretin-doza ry saloha fa averezan-tsaina no nahazo anao hatramin'izay taona maro izay izany hoe fa nikikanao tsy kilikily tao izy io saingy izao izy vao tena nihetsika mafy dia ahoana ary zany natonga teto nanambady ianao nanambady eno nanambady ianao ary vadinao io no nitondranao teto iza ny vadiko ry ery monsieur Thierry fantarao le vazaha kely sy efinay tany Tomasina le tany mitetezana nanamboariko ry tena tsy fantatro mihitsy zany olo zany ry ery tsy nanambady vazaha zany fa mandainga ianao kanefa dia zany ny zava-misy saloha tsy omeko tsiny aloha ianao fa efa namely ianao ilay aretina tamin'izay tsy marina ho azy zany eny le
izy nefa fantatra fa tsy sitraponao akory fa le vazaha kely iny no nanararotra ny fahaverizan-tsainanao ka nanomana tedika ratsy rehetra. Tedika ratsy iny zany rery? No tsara raha fa olazaiko anao amin'ny ambangovangony fotsiny zava-nisy. Tsy niteraka mantsy io vazaha io ka ianao no nataony fitaovana. Nataony fitaovana? Zay mihitsy. Fantany mantsy fa mpinamana be ianao Sanda. Ary fantany koa fa efa mitoejazy Sanda. Efa be voka moa zany. Zay no tena marina. Nahodiny ary ny sainao mba hakany io zazy io raha voateraka. Satria efa hitany fa tsy maintsy anaky mory Sanda noho ny tsy fahampiana teo amin'izy roa. Ianao raha teo moa efa nampitondray vola be ka dia naomby tokoa ny tetiny. Dia nomendry Sanda ve ilay zazakely? Nomeny tokoa raha vao tonga teto io zazy io dia noraisiny le vazaha. Ary tsy hita intsony izay izy amin'ny mandraka ity ny andro andry. 2 volana zay. Indray? Dia mbola namitaka ny Sanda koa ve zany za? Ka tsy avy aminao avokoa ny nahatonga an'izany. Fa nisy nanadalanao. Tsy tsapany angamba fa misy fitenenana manao hoe ny adala hono tsy ambakain'Andriamanitra no matahotra. Asa rery fa Andriamanitra tsy andro ny aloha andrasako eto ihany. Tsy ry saloia. Tsy misy mpanao ratsy avela ho hafa mainy zany fa tsy maintsy mibaby ny eloka vitany avokoa. Ka efa niomana mihitsy fa raha vao salamy ianao dia efa atomboka ny asa. Tsy maintsy tadavintsika iny. Ka aiza nefa no ahitantsika azy? Tafio foana ny heritsaina ary saloa fa tsy maintsy hita foana izy raha mbola tsy nanao ratsy koa tsika. Eny ary fa dia matoky anao ahy Efa lalandavitra ihany angizy vitantsika izay rery kanefa dia mbola tsy nahita ambokany ihany ty fikarohana nataontsika ity. So dia mba tokony hevitra zavatra hafa ary tsika efa tsy mahomby ty fikarohana tiako. Ka zavatra hafa tohinona ro ianao tokony ataontsika? Ka asa so dia mba tokony hoe hiara-iasa amin'ny polisy tsika ohatra, tsy haiko e. Mety any aloha zany saingy sika koa tsy maintsy manampy azy ireo ihany na izany aza. Fa hono ho azy hery mba nanao ahoana ho azy eny amin'ny Sandy? Zareo efa nomeko toromarika ihany ka. Toromarika ahoana aloha no nomenao azy? Efa nasaiko naka-renseignement izay mety ahitana an'le tery any amin'ny orinasa niasana taloha zareo. Ka raha vantany vao mahazo vaovao dia ampity izany aty amintsika. Ay, tsara kosa izany ko. Kanefa efa mba nandefa vaovao very zareo aloha hatramin'izay? Ny vaovao azoko farany avy any aloha zao dia hoe misy tranon'le monsieur Terry koa ny any Lyon any. Ka ho any zany tsika? Tsy ho any tsika fa efa nisy polisy nalefany. Fa ao amin'ilay toerana mipetrahanareo teto Paris tsy maintsy ahitantsika hevitra ny diranao. Ataoko fa tadidinao kosa angamba ny lalana makanika. Eny mety ho tadidiko fa andao e. Eny ara fa lasika zany. Saloa fa misy tranon'ry monsieur Terry any eto. Efa tonga eto amin'le tanàna ny toeranareo mantsika izao. Ary toa be olona be eto zany ry hery olona mandalo amin'ny arabe reny. Fa hono nga tsy nisy olona le toerana nitondrany anao ka? Tsy dia tadidiko loatra aloha e. Fa tsaroko fotsiny hoe trano voadidina voninkazo izay le izy. Ary andao ary aloha androso ihany sika raha izany. Fa hono? Ka androso ihany zany tsika? Ay, ty tokoa ny toatra ny tsy misy na dia taminga amboninkazo iray azako. Andao aro fotsiny fa ho hitanao eo. Zao ny ato tokotanin'ity trano ty ka jereo tsara aloha. Oay? Fa misy inona ry saloia? Aleo aloha tsika hipetraka izy ambonin'ity seza vato itsy fa ohatrany mihodina be zany lohako zany ry hery tena fanina. Andao angy anara sao dia manimony eo indray ianao eo aloha mipetraka. Tena tsaroko ty toeran'ity ry hery tadidiko tsara io voninkazo taramasoandro io sy reto Marguerite be reto.
tadidiko amin'izay koa ny lalana. Zany hoe raha azoko tsara mety ho hitanao ihany zany ny misy an'le zaza. Mino fa ho hitako re andotsika andefa tsy maintsy hita izay. Ka sao dia mbola tsy tsaratsara aloha ianao e. Andao rery fa tsaroko ny sinda sahady aloha ny lohako a. Eny eniko maivamaivana be mihitsy zany fa andao sika andefa tsy maninona e. Ndao ary. Tsara amin'izay ve ianao ry saloha fa hiditra sika? Dia ahoana daholo nefa ny aloha ny fomba atao e alohan'ny hidirantsika. Zao ianao aloha miditra aloha. Zako. Satria no efa fantatry ny mpiambana sy mpikarakara ato trano ato dia za mody miaraka aminao fotsiny toy ny hoe vahininareo zany. Ka ahoana vitanao? Ary raha fantatry ry zareo fa tsy mipetraka ato intsony dia ahoana? Mino aloha fa mbola tsy misy mahafantatra fa efa tsy ato intsony ianao e. Angamba tsy nisy fotoana nyresahana an'izany tamin'ny mpiasa akory. Amin'ny zareo an'irem-bazaha tony inge tsy mba dia mifampiresaka loatra ny ray trano e. Sa tsy izany hoe ianao? Eny matoky an'izany aloha satria trano be ty ve dia tsy maintsy hifankahita foana ny olon-drehetra. Sady ty ve rehetra tsy efa misy hatrany mizato any ny hevitra. Manohany mihitsy. Satao mantsy no anaran'ny tony trano tonika. Toy ny trano efa nahorin'ny razambe an' zareo menakavy ihany e. Ka izay no mahatonga anareo iray trano ato avokoa. Tena be azy zany rehery. Amboaro any fonao fa tsy hisy hahafantatra hoe efa tsy atontsony izany aloha. Ary andao amin'izay fa lany andro miady hevitra eto foana tsika e. Ndao ary. Ka tadidinao daholo ve ny toromarika nomeko teo e? Eny rehery fa andao a. Tsara amin'izay ary ianao fa hiditra ny vavahaditsika izao a. Fa ahoana tadidinao ve misy ny mpiambina eto? Aiza moa rehery no ahafantarako an'izany a. Za nge tato tsy mba nivoaka ny trano izany mihitsy e. Ay tokoa moa. Andao ihany ary fa nifetsika fotsiny izany no amboary. Aza taitaitra toy ohatran'io fotsiny eo sady ngo misy mahafantatra eo ka izay tsika vao sahirana. Eny rehefa izany efa miezaka ihany fa mbola mangofotra. Tsy maninona aho fa andao haingana fotsiny. Zay lasika dia mody miresaka sy mandeha milamina fa aza mirotoroto be. Ka salamizao zany ny famindra. Zay indrindra. Ay, ino izany rehery? Vavahady mivoa zany fa aza taitaitra ho ahy ianao. Efa taza mpiambina sika ka dia mivahiny ny vavahady. Ka tsy hita nge izay mpiambina eo e. Inona ny raharahinao an'izany fa andao fotsiny tsika ry hiditra rehefa mivoa ny vavahady. Ny ery amin'ny varavarambe sisa zao ny heverina. Tena ity tokoa rehery le zaridaina lehibe fitondrany amin'ny tsangatsangana isan-kariva. Zay vao tena tsaroako tsara. Eno efa mazava zany fa andao efa kaikaiky ny varavarana. Way, iny fa nivoa rehery a. So dia mba fandrika ary zao e. Andao le fa aza raha lefa lavitra eo ny sainao e. Ny tsy maintsy tafiditra ary mahavita ny tanjona tiantsika hotratrarina ihany no ataovy ao an-tsaina. Ka ohatran'ny misy olona midina nge any mitohatra an'izany e. Inona no atao rehery a? Raha sanatria tratra eto nge tsika izay ho tena ho faty raha tsy izany dia niponja. Minoan'Andriamanitra fotsiny ho ahy ianao. Tsy mikasa ny anao ratsika fa anavitra sy apody any amin'ny ray aman-dreniny n'ilay zaza tsy manatsiny e. Efa akaiky nge rehery izany olona mety n'izany e. Raha ny piasa aloha mety tsy ahafantarantsika fa raha ny ray amin'ny zareo tompotrano izany dia izay tsika vao tena raisy-potsiny eto marina. Saloia, aza manao ahy ianao. Andao sika tonga dia tsofoka tsy amin'isy trano kely itsy. Sady tsy dia atahorana nefa fiokorarim-behivavy ihany izany e. Ka so dia andao afa vonjainy ity. Rehefa tonga ondray hitsy izay atao. Ao midira ary aleo akatoko ny varavarana. Aza katona aloha rehery fa maizina be ato a. Misy zavatra mangatsiaka izany. Mantatra ny tongotro izany. Ay, eny.
lozy ty marina fa enon'ilay olona angamba amin'ny feon'ny saloha mitsitsika teo. Marina mijanona lefa milana kiraro mikialokaloka teo. Aza hitako ka ny antso olona. Aleo aloha tsikolovina kely hoe. Ary tonanjary mafy be ty. Tena mitsiko ty marina. Tsy fa lasa ve izy teo rery manina raha mivoaka atao amin'izay tsika fa sady sepotra ny tsy mitsahatra mandady amin'ny tongotra ngeza ny zavatra zany. Ka loza ny hery saloha fa tsy mety mivony varavarana. Efa nanao izay tratsy ny heriko fa tsy fa tena mitsiko ty. Dia ahoana? Fa ao aloha ho safoko izay zavatra mandady amin'ny tongotra ao zany. Ka efa tonga hatrany anaty zipo koa ny ankizy izany rery marina. Eo aho fa efa misafo an'izany ndry. Inona? Aza mihetsika aloha ianao fa efa ty voaraiko ty. Ka inona re? Ka tsy fantatro fa misy zavatra lavalava voaraiko ato e. Ary aza mitabataba ianao fa misy mitady amoa fa nivelany farafarana an'izany. Jero koa fa mirehitra ny jiro ato anatiny rery. Tena tsy afaka tsontsika fa tratrato. Andriamanitra vonjeo izay arovy amin'ny tananao mahery. Tsy tany amin'ilay nisantsika teo tsony tsika izany rery Jero angefa ny vo azy indray le varavarany. Ka nifindra toerana tokoa tsika. Ay azo ny siry ny zavatra iny. Saingy sendra tapaka angamba ny jiro teo ka tafahitsoko atao tsika. Dia noho niverina ny jiro dia sao sika tonga aty amin'ny toerana hafa zao indray. Misaotra anao izay aloha Andriamanitra fa tena navotanao tokoa. Soa ihany fa nisy ny vavaka nataonao ry saloha fa saika ratsy iny. Ka andao amin'izay ary sika andeha. So voahidindray mandeha ato ndraiky. Ndao ingana tokoa rery fa tsy te hahita mitony teo trony ka. Eno andao aloha ivoaka ato dia hipetraka kely eto amin'ireto sy izy reto fa tena mafy iny. Zany raha tsy efa saika tapaka ny lalan-drahako marina. Ao aza moa rery milaza an'izany ko mainka fa za. Ary inona tokoa aloha le zavatra voarenao tao amin'ny maizina tao iny. Ka ianao koa nge tahitaitra loatra. Efa milaza aminao fa alaminy foana aloha ny fonao rehefa mahita zavatra ohatran'ireny. Raha mba fantatro mantsy fa zavatra tsy nisy dikany akory iny fa fily efa tsy miasa. Ny antona teo amin'ny rindrin'ilay asansera iny saingy noho ny fipitapitahanao tao dia nihetsiketsika koa le izy dia lazainao fa mandadilady amin'ny tongotra le zavatra. Ka salamin'ireny hoe bibilava ireny mihitsy nge fandrenesako azy sady nangatsiatsika be. Ka izay indrindra ke nilazaiko taminao tany am-boalohany aza dia migropadropaka rehefa manao zavatra. Atovy ampilaminana sy ampandiniana tsara ny atao dia tsisy tsony ohatran'ireny. Marina aloha izany rery efa tsy hanao an'izany tsony manomboka izao fa ho tony tanteraka amin'izay. Ho hitako eo indray ary izany. Fa andao amin'izay tsika andefa efa afabizana tsara angamba izay. Andraso aloha rery fa misy olona avy nge iny sy fantatra koa ty na hanao inona sady tena manitso aty amintsika mihitsy izy izany. Raha fotsy be velona moa sika ka dia miandro izay gadonany. Aza misy mihetsika sika fa aleo hoe andrasana eto izay lazainy. Raha nigoropaka izao anao tamin'ilay olona teo dia angamba mifantatra teo mihitsy ny hevitsika. Sady angamba mety hoe ho azony an-tsaina fa efa tsy atsitsony io. Fa hiderako aloha anao iny ray mandihy iny. Fa ahoana? Toy izy toy ireny fa ho vitantsika ihany ty raha ty raha samy malina toy ireny foana tsika. Ka andao amin'izay ary so dia ho ataondro fiteronono eo tsy ka ilozan'ny omby miaraka eo. Marina mihitsy izay ka zao ary. Aizana no hanomboantsika ny fikarohana. Sika moa reto sady tsy mahafantatra izay atsimo sy avaratra ato amin'ity trano ity akorika. Ka andao fotsiny fa hitsofotsofoantsika avokoa izay hevitra sendratsika rehetra any ny farany ventsy ho tonga any amin'izay misy ny zaza ihany tsika. Fa na izany ary tokony ho mailo mandrakariva ihany sika aloha so
tonga any amin'ny tsy tokony hidirana io ka hita loza. Hoay andraso aloha hoe rery fa ohatra misy feonjaza mitomana inge zany eno tsara nge tena marina zany ry Saloy. Saingy aiza mireto hoe hevitra be dehibe reto zao misy an'izany. andao rangaha androso amin'iny lalatsara lavabe iny any aloha fa tsy maintsy horentsika izay misy azy rehefa mandalo ny varavarana tandrefy azy tsika. Ka andao ary aloha ararotina dia mbola izy mitomany be zany angany ianao. Tena efa atao kaikikaiky ato izany rehery satria memafy eo ny fandrenesana an'ilay feo tena ato amin'ity hevitra ray ity tokoa. Ary eno fa misy olona manampy tamby azy zany. Mino fa tsy misy olona afa-tsy mipitaiza angamba no andao tonga dia hidiranao dia ahoana nefa no ataontsika rehefa tonga ao ka? Io ndray ianao sy ny fisalasalanao. Andao fotsiny hiditra ao fa 8 ao rehefa tafiditra ao anatiny ao tsika. Ka sosanatria nge olona hafa no fa tsy le tadiavintsika dia zay vao tena ho raisy-potsiny eto tsika. Ho lazain'ny olona ho mpangalatra eo sanatria. Manana finoana ianao ry Saloy fa ny finoana nge hono mafindra tendrombohitra. Andao fa zay lalany ihany rangaha lalany. Oay Andriamanitra fa loziny ity ary to sanda fa ahoana zao? Eny tokoa fa ahoana zao ry sanda oay ery Saloy marina lozako asio fanazavana mihitsy aloha izy zao ry sanda fa tena maizina aminay inona no anton'izao tena tsy misy marina tsy hitranga tokory reto fa ahoana ary tena tsy misy takona tsisy eo nanotsy ho tratry ny aloka tika hitratry ny aloka koa ihany. Tsy misy mahay mandeha tony akotokoa fa raha sendra sahava solavaka ihany aza vao tsara aloha fa tsy misy azona mihitsy ange izay tiandry ambary. Ahoana no nahatonga andrio eto ary ahoana koa no nahitandry an'ity zazy ity eno tsara ary fahazavaka aminareo ny tena marina saingy mialohan'ny sandrehetra zany dia nyzao dia efa mangataka amin'ny famelana avy aminareo sahady. Famelana? Diso taminareo nety ny fitiavan-tenako loatra ka nahavita n'izao zava-doza tsy takatry ny sainareo zao akory. Eny mamela anao aloha zay saingy mba tiana fantatra kosa ary sanda ny anton'izao zavatra zao zao ary eny ary fantatro tokoa ny fandrimy Monsieur Terry mba hananjanaka satria ny rahany anao raharaham-pihavanana tany aminay Saloy. Fantatro koa nefa fa manam-bola be ry zareo fa io tsy fananany zarako io ny tena nanahira-tsaina azy. Teo ny nampitsiry tao an-tsaiko ny hevin-dratsy mba hanaroatra ny zareo zany azoko fiadanana. Laza tamin'ny Saloy fa omeko azy ireo ny zaza saingy ho tambon'izay dia tsy maintsy andefa vola ho anay isam-bolana izy ary anometrano anay sy orinasa ray. Nanaiky tokoa izy ary nataony kanefa noho ny efa lasany tokoa zanako vao nanenina indray ako. Dia nataonao izay azahoana indray an'ilay zaza? Zany tokoa. Ka fomba ahoana indray ary zany nampiasainao teo? Tsotra fotsiny efa nisy tao aminay moa ny adresy Monsieur Terry ka dia tsy olana tamiko no nanoratra ho azy ary nilaza taminy fa efa nisaraka zasy rado ka afaka mifanaraka amin'izay zay. Raha ny raha azoko tsara ny fanaraka fa anambady azy ianao? Tsy dia izay loatra aloha teny am-piandohany fa hifanaraka kosa no mba hamelomany azy ny zazakely mandra-pahafatoko Teloza andriaky dia sandry very sandy sahako akino ny fitiavan-tenako sy fitiavaka rena be loatra tao amiko na andoro isan'andro mantsy no mba hitovy amin'ny olon-drehetra dia anam-bola sy tsy dia hiafitsony dia gagandriaky kanefa moa mba hafantatrao tsara ry sanda ny fiatraikan'izany zavatra nataonao zany tamin'ny sakaizanao ka tsy napoziko isiako ny lehibe tamin'ny Saloy nge zany zavatra zany ny overiko mantsy fa mety tsy iraiki-po loatra tamin'ilay zazakely izy zany ka na tsy hitana azy io dia mety tsy hampaninina azy akory. Moa zany mba tsy fiheveranao tsy mandinika fa tsy nitenanao tokoa ianao ka tsy noheverinao akory ny hafa ka zany ange nefa ny alako tsiny sy ny fonako taminareo tery aloha efa nitranga zao zava-doza zao fa tranonenina indray ako ka toy zareo aloha ny fitantaranao rehefa nanoratra ary dia namaly koa i Monsieur Terry fa vonana indray ary fotoana fotahorin'izay dia tonga tokoa ny tapakila tamin'ny postra mba azahoako mandray fiaramanidina avy hatrany. Dia narianao tokoa ny taniko io zany rado. Ty eloka vita nyrika iry sanda dia tonga teto zany dia
ary dia miara mipetraka tatontsika tsia tena mifandisy tamin'ny zavatra nieritreretiko ny zavatra niseho akia ka nahoana indray ary satria tsy nekemy mesetery indray ilay zavatra mifanarahanay fa voanidina ny fiaramanidina dia nity sy ny zazakely ny tsena niaraka tamin'ny anabaviny natolotry zareo any zanako ary nasainy very nanody teny eo mihitsy ahy ka zay ngely ataoko hoe nitody tsy misy fa ny atao ihany no miverina aza latsaina tsony ary ny mahazo ange azy ty fa tsy haiko tsoy ka sitrapon-draha laka misy ny anao ry sanda ka ahoana indray raha nefa ny mbola maheto andry amin'izao fotoana izao e mbola ho asa vaika anareo ihany zany fa zao e move tena mamela marina ve nareo e mba mamela ary mafy ngezo mahazo azy zao e zao tokoa le hoe na tenay tsy azo ny antanam-botsitra zany tokoa satria raha nay nipetraka tsara matsy ianao fa tsy nanao toy ny akoho ka tsy nahandry ny andro zoma dia angamba tsy nisy zao zavatra rehetra zao fa nilamy masoma tsara ihany ianao zao ty ianao voro ohatran'ny takambory mankina aloha nareo reto fa misy olona mandendinga eny andala tsara an'izany sao dia ho trahatehika toy ny moka eto tsika fa andao aingana aloha hivoaka aza losa nareo rereto ahy anaraka nareo koa ka iza tsony nefa nivoahantsika io efa miakaiky nge zany olona zany zao ary miafena ato aloha nareo dia ho hita eo izay atao rehefa avy eo aingana atao mba mifandriny atao mihitsy sika ary reto ka jero ihany aloha sao dia mbola misy manaraka ka mino kosa aloha fa tsy misy manaraka tsony tena zany le fiaran'ny zareo raha toa efa tsy tazana teo tsonyka so ihany aloha fa kinga le sofera taxi teo raha tsy zany angamba dia tany amin'ny polisy tsika toy izay no nijanona fa mbola ina ihany akina ny enjeny andri ohatran'ireny kanefa ndri azy efa nasainy notoko tsy zarany azy indrina andeha tsy izay mihitsy fa zao mbola tsy afatrosa hony tsy indringa ny resany teo ka tsy afatrosa amin'ny ahoana kory mahagaga hoe tsy afatrosa hony ianao zao tamin'ile nitonga ny tsena teny amin'ny siaranam-piaramanidy ny monsieur Terisy ny anabavy ny aran'ny zazakely dia le saika tonga dia andefa hiverina avy hatrany kanjy teo mpiresahana teo izy nitonga koa ny rainy ary no nilaza fa tokony alohako daholo ny volan-drareo lany tamin'ny nanadalako azy ireo zany hoe teo ny anabaviny teo ny dadany izay mihitsiny dia teo ary niova tokoa ny sain'ny monsieur Terisy ary dia zany entina nody tany amin'iny indray kosany ianao saika hatambo zany ko aiza ary sanda no ahitanao an'izany vola be rehetrarehetra zany angamo tsy zava-dozy zarako aza nge nahita nareo teo fa efa saika loza ny nazo ahy lazain'zareo fampisoloky amantsy zany ngekiny tsy tokony aloavan-dratsy tsarovy ry sanda fa ambony fipetraka nge Andriamanitra fa ambany fijery hitany avokoa izay fikasahany ratsy rehetra ataon'ny olona ety ambany masoandro ety sady amin'izay indray tsy mba olona hafa moa nanaovanao an'izany fa dia olona ray toko telo aminao ihany olona ny fampihinana ny mata sy ny masaka ko nanenina mafy ary reto raha tsy tonga izany nareo nanavitra asa izay nahazo arery taty tany lavitra taty eny efa vita kilo iny fa aoka izay rano raraka tsy azo rofina tsony ireny atao toy ny ravikazona nintsana ka ny sisana ampaniriny eny fa na dia izany ary dia misaotra nareo ihany zany tokoa ilay tao hoe mihavana ihany no mahatratra zao zaty menatra ny nataoko lohalika sy laferana tokoa ka izay mihatratraka ihany ny vasiko ary izay mandefitra kosa mandana mandrakariva ka ahoana aloha zany zao ny fanapaha-kevitra tsika reto ohatra ny vary indesaka eto fotsiny tsika mantsika ka tsy tokony efa mba hanomana ny dia ody amin'izay le zany tsika sa ahoana dia hevitra sady tsy manampidi ny tony fahatetin'alina zao tsikirity momba fody ka tsy tompon-dia fa mpanaraka aza manao an'izany ankiry sanda zahay nge tsy mitana lahelo amindri tompo tsafidy indri aza manaiky ilambinana foana ohatran'io
mbola tsy andeha ihany tsika ry izy a tsy azo famandry toerana amin'ny fiaramanidina tsony ke raha mbola ilozantsika milasilasa eto ka isaloiny ery sanda mbola tsy ao fa nakaizandray izy teo kanefa vo teo mihitsy inge izy nitazako tao anefitranony tao fa mbola natsony tompony hotely any ambany any izy fa aleoloha andrasany fa misy inona indray ondry ery za hitako inge hoe mbola hitandry misy hoeteri indray aty dia ho sampona indray ve ty ditsika ty za zany efa tsy tehipetraka etsony ka asa rery sanda fa ny fikasana ho ny an'olombelona fa nididiko io san'Andriamanitra ao fa miandry tsika tena manahy mafy mihitsy ange za zany mitobotoboka be mihitsy ny foko tandremy ihany ny fihetseham-po diso tafahoatra toy izany ry sanda mety hivadika hatramin'ny noho ny zazakely miandry angambo izay nareo za eto efa miasa aloha mihitsy ny aminoko zany ve ndry ary taiza koa ny nahitaonao voninkazo vidividika teo ry saloha ka momba n'ity voninkazo ty indrindra ngeny ny antsony ny tompony hotely aty eo nisy nametraka tao mantsy izy ty za ary lefa naposiko ka inona moa zany fa tsy tratra ihany sika fa ahoana no ilazanao an'izany ry sanda ka voninkazo rozy mena nge ny an-tanany saloha iny midika zany fa monsieur Terine nandefa nino azy dia mazava koa zany fa hita nyty toerana misy antsika ty ary fatany fa miaraka amintsika ato saloha dia inona moa zany fa tsy sarona nitetika rehetra tena marina tokoa ve zany ry saloha marina zany saingy matoa izy tsy tonga dia misamotra antsika teo anao zany dia mino fa efa nivahevitra indray angambo izy nety efa tsy hanenjika ny sandatsony angambo asa efahoana ilazandrian'izany satria misy taratasy napetrany koa nge ty ary efa nivakiako dia mila feonana amiko ny izy sady tsy fantarareo ve fa rozy mena nge ty nomeny aty tokoa moa izay ilay nilazaindria rozy mena tokoa moa milaza fitiavana indray ny tsy tao an-tsaiko dia ahoana nefa zany ny aminay aza matahotra nareo fa tsy maintsy haro anareo eny fa na dia ho sarotra azy zany vovonina ny hanolotra ho anareo na ny haiko aza no takalony zay zany no izy reto ka dia tonga vasoa ny tanindrazana fa za moa tsy maintsy ho tafajanona ihany satria hosolon'ny fahafahanareo araka nefa voalazako dia tsy maintsy manambady any tery ka soavadia ary dia tsara tsodrano aza mieritreritra foana ny amiko fa ataovy izay atomombana tsara ny fiainanareo any fivavahana ihany atolotra hoara sindra mba matsiaro iny nareo ndrisakiry saloha tsy voageja toy izao angambotry raha tsy avy taminy nataoko ihany aza mieritreritra fa hoe voagidy zany aty sitrapoko inge izao fa tsy misy manery azy zany efa ela tokoa no nahafantarako ny fitiavana manao amindriso saloha fa za ihany naniny kipy teo alohan'izany ka mbola veriko amindri eto ihany eky ny fofona koa efa namelandrehatry ny elange ary sande ka mandeha anam-piadanana ary aza manao toy izay itsony amin'ny sisy ataovy izay ampilamina indray nitokantranonareo sarato fa izay ny fahafinaretana ho ary aza malahelo ndry fa tsy maintsy hanampy andry foana raha mbola velona koa ny haiko tena vehivavy mendrim-piderana tokoa ny ianao ry saloha nahoana reny tsy hainao no anjarako efa samy manana ny nandarana azy avokoa ny olombelona rehetra rehery ka kolokoloa izay efa voatendry ho anjaranao fa matoa natolotra ilay naharo anao izy dia izay no hitany fahasoanao tsy nanarendry tokoa ny voninkazo ry saloha izy no nahitandry ny voaloham-pitiavandry mbola izy ihany koa no nampiverina ny saindry ary zao dia mbola izy ihany koa no nampiverina eo an-tanandry ny fiadanana fambaran-javatra ihany aky ny voninkazo ry sanda fa ny tena zava-dehibe indrindra dia ny fahaizana mitantana ny fiainana ka atao anatra ho andriny fisehoan-javatra ohatran'ireny kanefa azadiny koa ny afatry ny voninkazo fa mety ilaza zavatra ihany izy ireny soa eto tanindrazana ihany azy zao rehefa sedra fiainana sarotra tany an-tan'olona tany
eo ana amin'ndrato indray azany asa re zao izay ataony ako dia tsy handray ahtsony va re izy zany zao dia mbola vokatry ny saiko sy tsy nandinika sy ny fitiavaka renako ihany mafy tia marina inona ary no ataoko izao hanambatambazana azy tsy maintsy ho tezitra mahafamiko mantsy izy zaoko aleo mihitsy aloha hipetraka ato fa tao mila tsy ahazaka hiditra ao an-trano mihitsy izany tongotro izany ka ndre ary izy olo leo tsisy ndalana io aleo atonoko foatra no marary ange ny fijeriko azy zany sady to mitaiza kely ko ndre ary to isandra oe nivady aman-janako reto marina rado fonay andao aloha androsany an-trano sandra aizany zazakely hoetiko ary taiza foana ho hainao hatramin'izay za eto efa sasamiandry anao foana sasamiandry aho eno andao aloha androsany an-trano etsy aloha raisao rato fa mila tsy ahazaka tsony inge zany loaliko zany ao andao dia andao any anao any an-trano tytrantsika ty indray mifona rato tsisy fonanao ry sanda samy nanao adisona dolo inge tsika samy titena samy matykarena mifaly indray azo mandray anao atotokatranontsika zany dia ndaso reto misy fanomezana efa nomaniko anao efa ila mantsy ange ny nanatenako fa tsy maintsy mbola ody ianao ry sanda oy reto torozy mena endravako mbola mirehitra mivaivay ohatr'izao koa ny fitiavako anao eny fa na dia somary malazo azy izy reto sambatra rado manana anao zany venao mba nanenina koa nanenina tokoa ary sanda tsapako fa tsy mety mihitsy reny hevidratsy reny mianatra ny saloko azy ange azy ao angamba azy o tsy ahajery azo tsoniko tsy rado marina izy ange efa namela sy namelanao koa zany efa madio fony tsy manana lahelo amintsika tsony mihitsy izy ka izy azy ange mbola nampanantena ihany fa hanampy antsika dia tena miaiky ny fahatsara-pony ny vehivavy iny ary sanda ka zao manomboka izao dia izy no ataontsika fitaratra eo amin'ny fiainantsika ho avy tsy izy rery ihany ange fa nahery koa na mesetery dia efa samy olo tsotra sy mahay mamela helika avokoa sika izao mivonina ataontsika ka inona ary no ataontsika nonerana an'izany ka tsy misy afa-tsy ny fivoahantsika sy ny fampianarantsika ireo mpiarabelona amintsika toreny modelina sy ny salota amintsika ireny ihany sa ahoana ho enao tena zany tokoa ry sanda ka aprimo amin'izay ary reto rozinao dia aiza zao inao apriminao ka ato anatin'ny foko rado ka ampidirao reo jereko ataoko eto andoha fandrinako mandrakariva no ahitanao azy reto rado satria reto ny rozimena mampifoy indray ny fitiavantsika ary ny afo ny vaivay izay ambarany no ndrasantsika andory sy andevina mandrakizay ao am-pontsika ny fitiavatena sy fitiavakarena be loatra ny otrika tao zany ve nolazainao fa eo amponao no aprimanao azy ireo ka izay indrindra satria reto ny rozimena ny fahavoazantsika koa ka ay very sanda ka mampita hafatra ohatr'izany tony voninkazo tony zany tokoa rado ny afatry ny voninkazo no nanavitra indray nefa saika potika sy rava teo amin'ny saloy mbola ny afatry ny voninkazo koa no nanafaka naisery dia mbola ny afatry ny voninkazo koa reto koa no nampijoro indray ny tokantranontsika ary mbola afatry ny voninkazo koa no nitaridalana antsika ho any amin'ny fiainam-baovao ka moa disy ve raha ian'ny afatry ny voninkazo ataokoko amin'izay ka raha voajery ireo voninkazo ireo dia hotadidiko sy hotsaroko foana fa tsy tokony hanao ratsy amin'ny olona mihitsy ka tsy ireo voninkazo ireo ihany angery sanda fa naoviana ary naiza misy atsika ka hoe mahita voninkazo tsika dia atsiaro mandrakariva fa raha tsy teo ny voninkazo nataon'Andriamanitra ho fitaovana ampiovantsika dia mbola nilomano tao anatin'ny ara-tsim-panafony sika ohatr'izay ka oka ataontsika mpanitsy ny diantsika izy ireny manomboka izao ry sanda zany hoe zao na mitady voatariky ny fakapana ihany azy tsika naoriana any ka vao mahita voninkazo dia
hiverinao tsaintsika mandrakariva ny zavatra efa nahavoantsika teo aloha ka hitamberina avy hatrany ny saintsika. Tsy vitan'izay ihany koa fa hisorantsika kosa aloha nampianatra ny afatra izy ireny ary indrindra fa Andriamanitra izay namorona azy fa misy soa lehibe tokoa amin'izy ireny kaiko. Dia samy meka izany tsika ry Sanda fa ny afatry ny voninkazo no nampodindray ny fiainantsika rehetra. Ary nahoana moa raha atao anaram-boninkazo mihitsy ny anaran'izay zanantsika manaraka eo dia amin'izay tena hitoetra ao am-pontsika sy ao am-bavantsika maraitsy hariva ny anarany hoe voninkazo dia tsy ho very tadidy mandrakizay ilay afatra lehibe navelany. Ekeko raha izay ny sitrakoka ary tsy ho tapitra hatreo fa ambarantsika amin'ireo zanantsika ireo fa ny afatry ny voninkazo no natao izao tsika ary mbola hitaritantsika ny lalàn'izy ireo koa zany ireny sa tsy izany ozy izy Sanda ka izay indrindra raha havako. Ny farana teo ary ilay tantara nosoratany Jery Manuela, tantara nampitondray ny lohateny hoe hafatry ny voninkazo. Ireo nanome aina ny tantara Ida Siliva miaraka tamin'ny Falsy Sinez. Tovy razana mamonjy no nandray feo, Anjaroliva no nanatitosa.